aoka iara-mivavaka isika rehetra ry fanahy masin'Andriamanitra velona sotranao zahay fa miteny aminay mandrakariva ianao anitsy ny dianay sy any lalana anay hitarika anay mba tsy hivilianay nao amin'ny akaviana ao amin'ny akavanana mba tsy hatonga anay handre feo afa-tsy ny feonao Jesosy. Sotranao zay fanamasina fa nitondra anay eto amin'ity isan-taonan'ny tompo famonjena ranohira ity ka mitory sy mampianatra anay ny amin'izay iainanay ny fiainam-pandresena ary amin'izany no hanomezanao anay ny fanamian'ny mpandresy anananay ny fitafiana fotsy. Angataka aminao zay fanamasina aoka ianao anavao anay isan'andro amin'ny herin'ny teninao velona sy amin'ny sakramenta anao masina amin'ny anaran'i Jesosy tomponay nanaovana izany vavaka izany. Amen. Fifaliana lehibe ry havana no azahoana mamangy ny synodam-paritany Morombe eto amin'ireny vohitry ny fileovana ranohira amin'izao fanatanterahana ny isan-taonan'ny tompo famonjena eto ranohira izao. Ary ny tenin'Andriamanitra izay teny faneva ho amin'izany isan-taonan'ny tompo famonjena ranohira izany dia ny Apokalipsy 7:5a. Ary ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao alahady 9 manaraka ny Trinité zao dia iarahantsika mahita araka ny filazan'ny tsaramasina marika 7:5 ka hatramin'ny 5:10. Filazan'ny tsaramasina araka ny marika 7:5 ka hatramin'ny 5:10. Filazan'ny tsaramasina araka izay lazain'ny marika 7:5 ka hatramin'ny 5:10 sy ny teny fanevany isan-taona hoe Apokalipsy 7:5a. Iara-mitsangana isika maka izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia nanontany azy ny fariseo sy ny mpanorandalàna hoe nahoana ny mpianatrao no tsy manaraka ny fampianarana voatolotry ny razana fa mihinan-kanina amin'ny tanana tsy misasa izy? Fa Jesosy nanao taminy hoe marina ny nanana ny Isaia anareo mpiatsara velatsy araka ny voasoratra hoe ity firenena ity manaja amin'ny olona fa ny fony kosa lavitra. Ko foana ny ivavahanareo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Mafy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'olona. Ary koa izy taniny, hay tsara ny nahafoizanareo ny didin'Andriamanitra mba hitandremanareo ny fampianarana voatolotra anareo. Fa hoy ny sesy manajana rainao sy ny reninao, ary koa izay ny teny ratsy ny rainy sy ny reniny dia atao maty tokoa. Fa hoy kosa ianareo raha misy olona milaza ny rainy amin'ny reniny hoe efa korbana, izany hoe fanatika ao an'Andriamanitra, izay rehetra tokony hahazoana soa avy amiko. Dia tsy avelanareo anao na inona ho an'ny rainy sy ny reniny intsony izy, ka dia foananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianarana voatolotra anareo izay nasainareo ho tandremana. Ary zavatra maro mifanahaka amin'izany koa no ataonareo. Ary niantso ny vahoaka ankeo aminy ray izy ka nanao taminy hoe mianoa ianareo rehetra ka mahafantara fa tsy ny zavatra avy ivelany izay miditra ao anatin'ny olona ny mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona
no manoto azy. Izay maharesy dia tafilamba fotsy tahaka ireo koa. Ry Ray Masina manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miovaova be ihany tsy izao tontolo izao fotsiny fa na ny fampianarana mikoriana eto anivo ny fiangonana azy. Atomboko amin'izay moramora ngahy. Ao ny fampiasana ny hoe dada, mama, dada toa, neny toa, tatohato, dia nia maromaro ndray neny. Sy hainao intsony ny falehany rara. Tsy voavaka intsony hoe ahoana marina izy ty. Fa tatohato koa entsehim-panahy ho ny ranony. Mandray faminaniana hoe ranona, mahita fahitana hoe ranona, dia samy manan'izay lazainy. Mandinika sy manara-maso akaiky ireny izahay ka mahita sy mahafantatra matetika fa ao ihany ny famakiana tenin'Andriamanitra sangy ny kajikajy amin'ny tombotsoan'ny tenany ambony lavitra. Ambony lavitra. Ary misy aza moa dia sahy manakona ny anaran'i Jesosy. Tatohato koa zay mietsika raika fifohazam-panahy hoe, fifohazam-panahy hoe, dia milaza fifohazana daholo hatramin'ny olona tsy hainao sy tsy fantapantatra hoe ahoana. Vao tamin'ity herinandro ity dia gaga aho. Misy olona hono tonga any Maurice dia manao hoe pastora, dia taitra ny efelemany Maurice. Ia zay pastora zany? Nataony famodipotorana. Mpiandry avy amin'izany to be pasipotsy zany hoe mitandray manareo aho, mitandray manareo. Fa fifohazana aby zao zay tsy heverinao fifohazana hatramin'ny mpikaramanady. Fa tsy ny endriny tahaka izay isehoany zany lafiny rehetra manodidina ny fiainam-pifohazana zany ihany ny ola. Fa misy olana lehibe koa zao eto anivo ny fiangonana, indrindra eto anivo ny fiangonana Luteranina eran-tany. Satria dia miezaka mafy
mivoy ny fampianarana heveriny marina ireo lazaina fa profesora ngezalahy fa rehefa arahinao ny zotry ny fampianarana sy ny lalana lehan'ny fampianarana na dia mitondra anarana hoe loterana izy na dia mampiasa ny fampianarany lotera izy dia hita miariary tsara fa efa nivily ny ala tamin'ny fampianarana marina izy ka amin'ny fahaizana manodikodina ny famakiana ny baiboly dia manjary azo hamarinina ara-baiboly fa mahazo manambady lehilahy ny lehilahy na mahazo manambady vehivavy ny vehivavy ary tatoato ny seminera sasany any États-Unis dia mivoy mafy mihitsy ny hoe amboarina ny olona anankiray lehilahy ho tonga vehivavy na vehivavy ho tonga lehilahy hampangalovina fandidiana fa ekeny fiangonana satria ezahana hamarinina amin'ny tenin'Andriamanitra. Izany indrindra no ventin'ny hafatra isian'ny fanotsiana sy fampianarana mahery vaika amin'izao alahady fahavalo manaraka ny trinité sy amin'izao isan-taona mitoby eto mitoby famonjena ranohira izao ka hoy ny tenin'Andriamanitra izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo. Fa raha nananatra ny fiangonana tany Sardisy Jesosy dia nilaza mazava hoe miembelaka ao reny tsara ny zavatra sisa zay saiky maty fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Milaza mazava hoe mibebahy ko raha tsy ampiny ianao dia ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra ka tsy fantatrao zay ho reviko aminao. Milaza mazava arak'izay lazain'ny andininy voalohany hoe fantatry ny asanao fa manana anarana velona ianao kanjo maty any. Ato ny fiangonana isan'ny fiangonana dikan'io dia hoe manana anarana velona kanjo maty any. Manana anarana velona satria arak'izay lazain'i Jesosy amin'ny Matio 5:20 andininy 5:20 dia hoy izy amboniny vato lapo ity no ahoriky ny fiangonana ka ny vava ady ny fiainany tsy hita aza tsy haharesy azy. Manana anarana velona satria izay ao ny fiangonana marina dia tsy ho resy ny fahavalo na iza na iza na aveza na aveza. Io no fampanantenana lehibe izay nataon'i Jesosy tamin'ny filazany amin'ny fiorenan'ny fiangonana amin'ny fampisiana ny fanekemponoana nataon'ny Petera. Fa tsy io no niaina ny fiangonana tany Sardisy fa nisy tokoa ny fiviliana, nisy tokoa ny fialana tamin'ny tenin'Andriamanitra marina, tamin'ny fomba famakena marina ny tenin'Andriamanitra, tamin'ny fiainana marina ny tenin'Andriamanitra ka hoy izy manana anarana velona kanjo maty any.
mitondra fahafatesana rehafa ny fanarahana fampianaran-diso na inona endriny na iza manao azy na avy aiza izy na avy amin'izay everina ho mpampianatra angezalahy eo anivon'ny fiangonana zany na avy amin'izay everina famafana fo amin'ny fiainana ny fiainam-pifoazana mandray ny asa ny fanahy masina kanjo iasan'ny devoly zany mahavery ny fiainana ny fampianaran-diso io dia lazainy apôstôly Jaona koa tsy amin'ny ty apokalypsy ty any fa amin'ny epistily izay nisoratany novakitsika teo ny Jaona voalohany 4 fa raisitsika ny 4 anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny satria lehibe zay eo aminareo noho zay eo amin'izao tontolo izao. I Jaona tenany izay nilaza ny apokalypsy 3 no milaza na manoratra amin'izao epistily izao fa ny fiangonana arak'izay nilazain'i Jesosy tao amin'ny Mateo 5:15 dia naharesy. Io no tena fiainan'ny fiangonana, maharesy. Fa sangy amin'izany dia mananatra mafy ny apôstôly Jaona ka miteny hoe ry malala aza mino ny fanahy rehetra izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra reny na tsy, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa an'izao tontolo izao. Na amin'ny endriny avolenta aseho ny manam-pahaizana dia misy tena fampianaran-diso miala amin'izay lazainy tenin'Andriamanitra na dia amin'ny fomba famakiana tenin'Andriamanitra ihany azy mitorana izany na amin'ny fomba izay iainana ny fiainana isanandro, iainantsika ny fiainam-pifoazana ka isiny ireo bitsibitsika samy hafa itenena ny fanahy samy hafa mitondra fiviliana samy hafa dia anafara ny tenin'Andriamanitra mazava fa aza mino ny fanahy rehetra izao toetra ny fanahy. Io no verimberiny perikopanjaratsika androany. Manaja amin'ny olony fa ny fony lavitra hoy Isaia, toa mpivavaka, toa fifoazana fa tsy tena zanak'Andriamanitra. Ary mihitsy fa mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana fa tsy mampianatra ny didin'Andriamanitra. Nafoinareo ny didin'Andriamanitra mba hitandremanareo ny fampianarana voatolotra anareo hoy ny Mateo 7:5. Foananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianarana voatolotra anareo hoy ny 9:10. Maro loatra ny fisehoan'ny fampiviliana, samy mamaky tenin'Andriamanitra ihany fa mandika azy amin'ny dikany vilany, manakona ny Jesosy, variana mikatsaka ny tombontsoa ny tenany, manamarina ny ota fanaony amin'ny tenin'Andriamanitra. Fampivilia miala amin'ny tenin'Andriamanitra daholo reo.
zany no ilazany teny fanevantsika hoe izay maharesy dia hitafy lamba fotsy. Ady tsy mba mora ny anatrehana ny fampianaran-diso amin'ny endriny samy hafa. Ady tsy mba mora io. Zao indrindra no ilazany ten'Andriamanitra azy. Ambodiny to fa mitafy ody janak'ondry. Ka ny marivo salosana rehetra dia roboka tsara. Ny tsy velona amin'ny ten'Andriamanitra marina sy amin'ny finoana marina dia tafiditra tsara amin'izay fitariana maka amin'ny fahadisoana tahaka izany. Ry kristianina malala, tena maro ny fahavalo ny fanjakan'Andriamanitra, ka tsy resahantsika ireo fomba ratsy ny devoly efa mahazatra. Fa izay ambaro ny ten'Andriamanitra mazava eto dia izay hitandrematsika fantatra amin'ny famakina ny ten'Andriamanitra, amin'ny fahazahoana ny hevitry ny ten'Andriamanitra, amin'izay velomatsika amin'ny finoana marina mba hahatonga antsika ho mpandresy. Fa tsy ny fampianaran-diso ihany, fa ny fitondran-tena adala koa dia mampiariary ny faharesena ka hananara ny tenin'Andriamanitra mazava eto. Ary tsy vitsy ireo toetra mapomba sy fiainana izay ariarian'izany fitondran-tena adala izany ka anotsia ny tenin'Andriamanitra mazava eto. Hoy ny 14 amin'ny Apokalipsy 7. Kanefa misy olona vitsy ihany aty aminao aty Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiana ary dia hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo. Ny dikan'izany voalohany dia ny hoe marobe izay efa nivilika miala fa vitsy ihany sisa mihazona ny tenin'Andriamanitra marina. Vitsy ihany izay isan'ny fiangonana tokoa ka maharitra amin'izany fiainany ao ny fiangonana izany. Fa ny maro anisa na dia nampitafiana akanjo fotsy madio aza tamin'ny fanadiovana natao tamin'ny alalan'ny batisa, fa iny no fanorenana indrindra amin'izay mahafiangonana ny fiangonana, dia nandoto ny fitafiany tamin'ny fampianarana ny ala ny tenin'Andriamanitra ary tamin'ny fitondran-tena manohitra ny tenin'Andriamanitra. Ho an'ireo maro anisa sodohaka amin'ny fampianaran-diso, ho an'ireo maro anisa latsaka amin'ny fitondran-tena adala, dia ireo nilazany Jesosy hoe aoka mba ho isan'ny mpandresy ianao, fa izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo mahatoky ireo. Miambena, mibebaha, izany ny voambolana izay ampiasain'ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny fiandohan'ny 12 sy amin'ny afovoan'ny 13. Miambena fa ianao dia nomena fitafiana fotsy madio
tamin'izay nanadiovana anao tamin'ny ranony batisa miambena fa aza mandoto ny fitafianao madio izay voatolotranao tamin'ny batisa amin'ireo fampianaran-diso marobe manodidina anao sy amin'ireo fitondran-tena adala maro tonga eo anatrehanao. mibebaha antso izay atao amin'ny tenin'Andriamanitra koa zany fa tsy misy afaka manamary tena isika rehetra na eo anatrehan'ny fampianaran-diso na eo anatrehan'ny fitondran-tena adala ka antsoina indrindra hoe mibebaha. Ary amin'izany fiambenana sy fibebahana izany no hitandraimantsika ny tenin'Andriamanitra marina, ny fampianarako noho ny fiangonana marina tokoa, ary ny fitondran-tenantsika mifanaraka amin'izany. Tian'i Jesosy handray mazava ny tenin'Andriamanitra isika, ahay mandray ny dikany marina avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika ka tsy hanao dika vila. Tian'i Jesosy hiazona sy hitahiry ny fampianarako noho ny fiangonana tokoa isika, fa tsy ny fampianarana voatolotra araka ny didin'olombelona. Tian'i Jesosy hifitotra amin'ny tenin'Andriamanitra marina tokoa isika, fa tsy hanaratra avo ny zon'olombelona izay mietsika rehetra dia zon'ny vehivavy, zon'ny tanora, zon'ny ankizy, amin'izao dia miditra koa amin'ny atao hoe zon'ny biby. Variana zahay tamin'ny komity protestanta natao tamin'ny Mahajanga, nilazany président efitsekely hoe tamin'ny famangina izay natao amin'ny tany velany dia nasaina nandray ny fanasany tompo miaraka amin'ny alika. Tafahoatra izay alikana amin'ny tenin'Andriamanitra hifanaraka amin'ny zon'ny vehivavy, zon'ny tanora, zon'ny ankizy, zon'ny biby. Hadino ny fampianarana marina avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Manaratra amintsika ny amin'izany izao tenin'Andriamanitra izao. Fa manaratra antsika koa ny amin'izay rehetra mety ho fitondran-tena adala. Ary zany no merimbereniny amin'ny hoe mifady ny devoto sy ny asany rehetra ary ny fomba ny rehetra vahy ianao. Izany no iantsoan'ny tenin'Andriamanitra marina izay isiany fibebahana marina, izay iambenana marina tokoa ka tsy hanarahana ny fampianaran-diso sy ny fitondran-tena adala rehetra izay mampiala. Fa izao no teny fikasana indrindra izay omeny ny tenin'Andriamanitra amin'izao anjarantsika n'izao: hitafy lamba fotsy tahaka ilay vitsy efa nahatoky tao sardisy. Hitafy lamba fotsy izany hoe hahazo fandresena tokoa ka hitafy ny fanamian'ny mpandresy. Tahaka ilay olombitsy tao sardisy ny fiangonana ankehitriny izay maharesy ny fampianaran-diso, maharesy ny fitondran-tena adala, miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, miaina amin'ny fampianaram-pinoa ny fiangonana, ka tsy mivily na ho amin'ny ankavia na ho amin'ny ankavanana, mandre ny feon'ny tompo hoe ity no lalana ka andehana. Izao no tokony omeny Jesosy amin'izany olona mahatoky izany ry havana. Tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa aho, fa izany no marina voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anaran'izay rehetra natao batisy
ka nitafy lamba fotsy. Izany no marina. Tena efa voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anarany zareo natao batisa ka nitafy lamba fotsy. Azo diso hevitra ianareo fa ny pastora, ny katekista, ny mpiandry amin'ireo akanjo fotsy be mirebarebo ihany no lazainy izany apokalipsy izany. Ianao io na maitso na mavo na mena na maitso ny akanjo ny toditra ao aloany, mitafy lamba fotsy no ny amin'ny batisanao, voadimo no ny amin'ny batisanao, no amarinina no ny amin'ny batisanao. Ary indrindra izy tsy hamono ny anarany ao amin'ny boky ny fiainana aho, voasoratra ao ny anarany vita batisa rehetra. Fa izay tsy miambony, izay tsy mibebaka no amarinina tamin'ny batisa fa mandray fampianarany diso hafa. Na amin'izay endrika isehoany raha mpifoazana manahirana antsika ankehitriny, na amin'izay endrika isehoany ireo mpampianatra ngezalahy manao vaky teny diso amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra hanamarinany ny ota, na ny fitondran-tena adala rehetra. Ino fa ho fafana tao amin'ny boky ny fiainana ny anara. Izany no mbaran'izao tenin'Andriamanitra. Fa ianao aoka ho isan'ny mpandresy, aoka tsy ho fafana ny anaranao eo amin'ny boky ny fiainana. Hoy koa Jesosy, anaiky ny anarany eo anatrehana raiko sy eo anatrehany anjeliny aho. Ny fiazonana ny fanekam-pinoana marina araka ny tenin'Andriamanitra marina anekena ny Jesosy ho tompo voalohany indrindra, sy anekena ireo fampianaram-pinoana rehetra ataon'ny fiangonana, dia ilazany Jesosy mazava fa tsy fafana amin'ny boky ny fiainana ny anaranao, ekena eo anatrehan'Andriamanitra ianao, ekena eo anatrehan'ny anjely masina rehetra ianao. Ry fiangonana malala, aminao dia aminao ny antefan'ny fitiavan'i Jesosy, aminao dia aminao no mifitotra ny mason'i Jesosy, aminao dia aminao ny antefan'ny tanam-pitiavan'i Jesosy. Izany no nanadiovana ianao tamin'ny batisa masina. Izany no nanarana ianao amin'izao tenin'Andriamanitra no izao, mba tsy handraisanao fampianaran-diso na avy amin'iza na avy amin'iza, ary mba tsy hanaranao fitondran-tena mila laota na inona endrika izany. Izany no itiavan'i Jesosy ianao manokana. Ary amin'izany iainanao amin'ny fiainam-pibebahana marina izany, amin'izany iainanao ny fiambenana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany, amin'izany indrindra no anambarany Jesosy aminao fa voavelany feritao. Io ny fitiavan'i Jesosy ianao, voavelany feritao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra isanakafana masina, izay hatramin'ny tamin'indrindrako mandrakizay. Mitsangana karaiso ny fitahia. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.